Taorian'ny namohan'ny CES ny listra ofisialy ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena moa dia ametrahany rehetra fanontaniana ny mahakasika ny fametra-pialan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny mahakasika an'izay andimby azy. Atao anatin'ity fanadihadiana iarahantsika amin'ny vola ravoavy eo amin'ny sariny Kristiana Kodramanga ity ny mahakasika izay. Tsy mitovy ny fametra-pialan'ireo kandida kanefa manana andraikitra amin'ny androm-panjakana. Ho amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina manokana dia nilaza minisitry ny atotany Florent Rakotoarisoa fa 90 andro farafahatarany mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny tokony hiala amin'ny toerana filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Raha mikasika ny filohan'ny tetezamita dia mazava ny voalaza ny andininy fa 970 zany andarana faharoa ao amin'ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny repiblika dia tsy maintsy mametra-pialana zany 90 andro alohan'ny datim-pifidianana. Ny filohan'ny tetezamita moa zany araky ny efa voalaza ao amin'ny feuille de route koa dia manao ny asan'ny filohan'ny repiblika izy. Ka noho zany dia mihatra aminy zany io article 46 alinéa 2 ao amin'ny lalam-panorenana io. Mita ary mbola ny amafisiny fitsarana mikasika ny fifidianana zany fitsarana manokana na ny cour électorale spéciale mbola namafisy zany tamin'ny didy izay navoakany tsy didy moa zany fa fanapahan-kevitra décision izay navoakany tamin'ny 3 mai teo ao amin'ny article 7 ao amin'io didy io dia décision dia milaza zany anjany efa voalaza ny lalàna teo aloha manamafy fa 60 jours mialohan'ny scrutin. Dikan'izany zany dia farafahatarany ny filohan'ny tetezamita dia mametra-pialana zany fa 9 ny volana Mai. Mikasika ny andimby azy ao aorian'ny fametra-pialan'ny filohan'ny tetezamita kosa dia laza minisitry ny atotany fa ny anjin'ny faharoa amin'ny 20 ao amin'ny lalam-panorenana no mamaritra izany. Voalaza ny andininy faharoa amin'ny 20 ao amin'ny lalam-panorenana. Mazava ny voalazany fa dia zao raha misy fametra-pialana na antony hafa mahasakana ny filohan'ny repiblika zay filohan'ny transition moa amin'izao fotoana zao izy tika teny ambony dia ny filohan'ny Sénat no miandraikitra amin'izany fitantanana ny andraikitry ny filohan'ny repiblika izany. Raha tanyity kosa ka misy koa tsy fahafahan'ny filohan'ny Sénat na ny filohan'ny CST amin'izao fotoana zao satria milatsaka candidat izy dia tsy maintsy démissionne dia izy ary no hitondra ny tany sy ny firenena dia mazava ihany koa ny andininy faharoa amin'ny 20 amin'ny lalam-panorenana io fa ny gouvernement tatarian'ny premier ministre zany mitambatra le gouvernement zany collégial. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny tafatampanao gazety izay natao minisitry ny atotany Florent Rakotoarisoa teo any amin'ny Bropessan teny Anosy.